raha ny anivon'ny faritra moa zany dia efa tafakatra any amin'ny 9,000 ariary any ho any ny kilao an'ny Enomby ao Antsiranana zany ny tinam-bary raha toa ka mbola 3,000 ariary ny ray kilao tamin'izany Enomby zany mbola tsy ampiray volana lasa akory zay lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray nanambara ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta fa mandeha araka ny tokony ho izy ny fametrahana ny haute cour de justice izay rafi-pitsarana avo isahana ny fitsarana ireo mpitondra fanjakana toy izao manaraka izao ny faneho-kevitry ny premier ministre momba azy ity mikasika an'izay haute cour de justice zay tsy afenanareo fa mandeha araka ny tokony ho izy zao ny fametrahana azy sahala amin'ireo rafitra rehetra zay efa napetraka eto amin'ny firenena ary ho hitanareo miandalana hoe amin'ny fotoana inona no hitanareo hoe opérationnel izy fa ny tiako tenenina fotsiny hoe matoa natao izy ireny tsy hoe andrakandrana ary matoa sahidy fitondrana ankehitriny nametraka an'io rafitra io ary opérationnel izy io dia misy dikan'izay zavatra zay fasahina zay zava-dehibe ary tsy nametraka ny haute cour de justice fotsiny fa jerenareo iny lalàna mikasika ny kolokolo reny loi anti-corruption mbola tsy nisy reny taloha zay tsy irehirehana fa mba ilazana amintsika fa tsisy zavatra feno eto Madagasikara ary raha ny haute cour de justice io efa mandeha zany ny procédure zay ametrahana azy amin'ny fomba ofisialy ary everiko fa rehefa mipetraka izy ianareo no ahita azy voalohany ianareo no ahafantatra hoe ovina no anaovana fametrahana azy amin'ny fomba ofisialy fa ny tiako tenenina fotsiny hoe fasahiny ny gouvernement nametraka an'iny fasahiny filoha pirenena ihany koa mba hisiny zay mangarahara eto Madagasikara